Nanao fangatahana mikasika ny fanoloana ny anarana boulevard Tsimolaho, boulevard Andry Nirina Rajoelina, ny ben'ny tanànan'ny Toamasina. Fa ireo laharan-tsiraka kosa nilaza hoe tsy azo ekena ny zavatra toy izany satria manova ny tantaran'ny Toamasina izany zavatra izany ary manatantara ity tanàna ity hoy fanehoan-kevitra izay nataony ireo laharan-tsiraka. Ho lazaintsika sy ho resafintsika ato anatin'ny ity video ity ny mikasika an'izay sy ny hafa izay tokony ho lazaina dia ho tantaraintsika ato anatin'ny ity video ity. Ny mialohany hilazantsika ny rehetra zay ho lazaina dia abonné alohan'ny chaîne-tsika ary azadino ny manao j'aime ny video indrindra mametraka ny commentaire ihany koa. Ndehary ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohany hirosoantsika amin'ny zavatra rehetra izay ho lazaintsika ndao ary. Ety am-piandohana dia tsara ny mampahafantatra fa ny roa Jolay 2024 vina napetraka ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny hanova-tanteraka any Madagasikara. Ary ao anatin'izany ny fanamboarana ny lalambe migodana mampitohy any Antananarivo sy Toamasina. Lalana mirefy 600 km izay ho vita ao anatin'ny adiny 2 ora sy sasany monja raha toa ka adiny 12 ora no fotoana lany amin'iny lalam-pirenena faharoa ankehitriny iny. Miroso ankehitriny ny asa fanamboarana ary ho vita hatramin'ny farany ity taona ity ny 520 km voalohany amin'ny izany lalambe migodana izany. Ary ny tanjona napetraka hoy ny fitondram-panjakana ny hamitana azy tanteraka hatramin'ny taona 2024. Ary nanambara ny tombotsoany amin'ny vina sy ny fotodrafitrasa io moa ny fitondram-panjakana. Tombotsoa ara-toekarena maro ny azo ny firenena malagasy amin'ny fahavitany izany fotodrafitrasa goavana izany. Ary anisan'ny nolazainy ny amin'ny tombotsoa ara-toekarena izay azo ny firenena malagasy amin'ny fahavitany io fotodrafitrasa goavana io dia ny fienany fandaniana solika sy ny vidin'ny fitaterana ireo entana izay hifanindran-dalana amin'ny fienany vidim-piainana. Ary eo ihany koa ny fampiroboroboana ny fizahantany. Izany rehetra izany dia anisan'ny tombotsoa ara-toekarena azon'ny firenena malagasy amin'ny fahavitany io fotodrafitrasa goavana io. Mbola maro ny tombotsoa fa tsy ho voatanisa fa ireo dia anisan'ny ohatra lehibe izay nomeny izy ireo. Miresaka anio fotodrafitrasa io isika i Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina raha teo nilaza ankahitsinany hoe rehefa mijery ny fandrosoany asa fanamboarana ny lalana migodana dia tsapa fa hambom-pirenena sy ho avy mameratry ny Madagasikara no faritantsika ankehitriny. Tsy misy afaka ny hilaza hoe tsy mandroso isika anatin'ny fanovana ny firenena. Tsy fampanantenana ny antsika fa tena vina mazava ary fanamby arahina asa hoe fanambarana izay nataony Andriamatoa filoha. Ary ny amin'ny farany indrindra teo amin'ny fanambarana izay nataony dia nisy fampanantenana izay feno toky. Tsy maintsy vitantsika ny autoroute ho izy izay hirefy 600 km hampitohy any Antananarivo sy Toamasina anatin'ny 2 ora sy sasany. Izany no toky sy fampanantenana izay nomeny filohan'ny Repoblika. Tsy maintsy vitantsika io ary tsy misy hafaka hilaza hoe tsy mandroso isika anatin'ny fanovana ny firenena. Isaorana izy ary miandry isika ny amin'ny fahavitany izay. Rehefa vita izay dia eo isika vo tena mino tanteraka fa tena vitany Andriamatoa filoha tokoa iny zavatra izay nampanantenainy iny ary rehefa miteny izy dia tsy maintsy tanteraka ary arahinasa ny toky rehetra izay ataony. Ny manaraka izay ho lazaintsika dia vaovao mampalahelo izy ity nodimandry i Dokotera Ratobison Rado, mpahay toekarena sady mpikambana eo anivon'ny Krem, maty irery tao an-tranony izy raha ny filazany fianakaviany ary nahitana ratra ny lohany saingy tsy fantatra ny antony faharatrana. Mandria ampiadanana dokotera ary mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany fa fatesana tokoa ny lalan-kiresana fa tombo-dalana ho an'ny lasa. Ny manaraka izay ho lazaintsika dia hivadika kely amin'iny faritra Sofia iny isika. Faritra Sofia distrikany Boriziny, mpampianatra tratra nanome valiny laza adina BPC. Mpampianatra iray no tratehaka ny mpitandro filaminana nizara valiny laza adina matematika tamin'ny mpiadina BPC
isa 8 ambin'ny 10. Nahatona tsy afaka nanohy fanadinana ireo mpianatra ireo rehefa no hamarinina dia tena ilailaza adina matematika saika atrehin'ny mpiadina mihitsy io nanomezany ity mpampianatra ity ny valiny. Izany no zavanitranga tany amin'iny faritra Sofia distrikany Boriziny iny, koa dia ampilazaina ianareo rehetra mpanaraka any ity saina ity mba tsy ho toy ny tompon-trano mihono fa aharaka ny zavamisy sy ny zavamandalo eto amin'ny tanintsika. Ny any Toamasina kosa dia resaka lalana boulevard Ratsimilaho anisan'ny tena nalaza moa io fangatahana izay nataony ben'ny tanàna io. Nanao fangatahana mikasika ny fanoloana ny anarana boulevard Ratsimilaho, boulevard Andry Nirina Rajoelina ny ben'ny tanàna ny Toamasina. Tsy azo ekena avy hatrany izany hoy fanambarana izay nataony Roland Ratsiraka. Ny boulevard Ratsimilaho izay hosoloana boulevard Andry Nirina Rajoelina dia anisan'ny fanapahan-kevitra izay tsy azo ekena ary toheriko hatramin'ny farany hoy fanambarana izay nataony Roland Ratsiraka. Toheriko izany satria tsy mifandraika amin'ireo haja sy ny ireo lanja ara-tantara ary ara-kolotsaina. Tokony omena lanja sy omena haja ireo kolotsaina sy ny ireo tantara rehetra izay mipetraka eto amin'ny tanànan'ny Toamasina raha fintifintina ny fanambarana izay nataony député Roland Ratsiraka ny manoloana io fanoloana ny boulevard Ratsimilaho, boulevard Andry Nirina Rajoelina io. Satria raha anaovana jeritodika kely ny tantara dia io boulevard Ratsimilaho io dia anisany fahatsiarovana ny mpanjaka Ratsimilaho, ilay fondateur de l'ethnie, koa dia rariny loatra raha toa ka hiaro hatramin'ny farany i solombavambahoaka Roland Ratsiraka. Raha vantany nanao io fanambarana io solombavambahoaka ny Toamasina dia maro ny olona nankasitraka ny fanambarana izay nataony, indrindra ny nilazany hoe iarovako hatramin'ny farany satria tsy azo ekena io resaka fanovana boulevard Ratsimilaho, boulevard Andry Nirina Rajoelina io. Maninona moa hoy ireo izay maneho hevitra nanoloana io fanambarana izay nataony Roland Ratsiraka io raha ny ambohitra Andriamanitra no hosoloana hoe ambohitra Andry Rajoelina hoy ireo izay naneho ny hevitra. Tsy idirantsika lalina ny mikasika an'izay fa isika dia mizara ny zava-misy foana sy ny fanehoan-kevitran'olona rehetra ao anatin'ny tambanjotra an-tserasera. Fa ny mikasika ny vidim-piainana dia naneho ny heviny ihany koa izy teny nisy fiakarany 10 isan-jato ny vidin'ny lafarinina tao anatin'ny 5 ambin'ny 10 andro ka efa tafiakatra mihoatra ny 2 hetsy ariary amin'izao ny iray gony amin'ny lafarinina hoy fanambarana izay nataony sy teny Randriana Soloniaiko. Efa nampiomana koa ny mpitondra fa mbola ho avy tsy ho ela ny fiakarany vidin'ny solika, tena tsy ho zakany vahoaka intsony ny fiantraikany ireo fiakarana ireo amin'ny fiainana andavanandro. Izany moa anisan'ny fanambarana izay nataony Andriamatoa sy teny ilay solombavambahoaka ao Toliara. Nohon' izany dia mila mandray fepetra ny fanjakana hisakanana io fanararaotana ataony sasany amin'ny vidin'ny lafarinina io satria efa tsy zakan'ny malagasy intsony ny fidangany vidim-piainana. Ary ireo sokajiana ho klasy moyenne sy ireo tena marefo no tena hijaly mafy indrindra hoy Andriamatoa sy teny. Ary ny tena mahagaga koa hoy fanehoan-kevitra ity namana ity ny hoe mampametra-panontaniana hoe misy ifandraisany amin'ny fifanarahana nataon'ny mpitondra tamin'ny mpamatsy vola indrindra fa ny FMI ve ny fiakarany vidin'entana mangirifiry izao. Ilaina fanazavana sy mangarahara maika ireo hoy fanehoan-kevitra izay nataony. Ary no hamafisiny teo ampamaranana sao de misy tsy mahafantatra fa ny solombavambahoaka dia manana adidy amin'ny fitakianany mangarahara sy miady mafy mba tsy hampitombony mpanararaotra sy ny mpitondra isan'andro toy izao ny fahorim-bahoaka hoy fanambarana izay nataony ny teny ampamaranana. Zay koa ny namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy eto. Zay fa tsy tony lavan'ny resaka hametra beloma izahay hody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay mandra-pioana amin'ny manaraka indray io. Bye bye.